nidingana mialohan'ny voninahitra no laviny Pilato ny fahamarinana. Izany no anasako anao indray amin'ity andro manokana ionantsika ity. Faly miarabanao indray tafahoana soamatsara. Tafaraka indray isika amin'ity alahady maraina ity noho ny fitantanan'Andriamanitra dia tafahoana isika. Miaraba antsika tsirairay avy ary atolotra antsika ny firarian-tsoa mba samy ho tahian'Andriamanitra ny tsirairay avy ary hotoronoko aminao indray ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Milohan'ny andiniantsika indray ilay loha hevitra izay nanasako anao teo dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro misotronao izahay noho izao fotoana sarobidy izao izay iarahana mianatra ny teninao. Milany helokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Mitahihany koa izao mpiara-mianatra amiko izao, mpiara-mandinika amin'ny teninao, aoka ny fahasoavanao mba ho ampy mizara aminay tsirairay avy. Ka ny fanenao masina no iriana hitari-dalana izao fotoana izao mba hitondra fifaliana sy lesona sarobidy ho anay. Naran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ry namana mpiara-mianatra, ao amin'ny tontolo ny nitsarana Jesosy teo anatrehan'ny Pilato no dinidinika izay hifanaovantsika sy ny hoe ny fiafarany izany fitsarana izany araka ny loha hevitra izay noresahako anasako anao dia hoe no laviny Pilato ny fahamarinana izay tokony no araraotiny tamin'ity fotoana ity. Hitantsika fa niditra tao anaty rova indray Pilato ao amin'ny filazantsara ny toko 20 misy ny dindinika amin'ny andininy 7 ka nanontany an Jesosy nanao hoe ianao va no mpanjaka ny jiosy? Nisy fantaniana napetraky Pilato. Ianao va no mpanjaka ny jiosy? Ary tsy namaly Jesosy fa zao no valiteny. Jesosy namaly hoe hevitrao ihany va no anaovanao izany sa nisy hafa nilaza taminao? Niverina nakany amin'ny Pilato indray ilay fanontaniana. Moa ve nisy olo-kafa nilaza an'izany aminao? Mifantokany amin'ilay gouvernoura manan-kaja izany fanontaniana. Moa ve takatry Pilato hoe iza no ho resahany? Izy ty resahany ty. Fa saingy fanontaniana ihany koa no navalin'ny Pilato indray teto. Izany hoe niala Pilato. Hoy Pilato amin'ny 5:30. Pilato namaly hoe moa aho jiosy? Ny firenenao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko. Inona moa no nataonao? Niezaka Pilato niala tamin'ilay fantaniana napetraky Jesosy. Nanomboka teo izany no dingana voalohany nanalavirany ity gouvernoura ny fahamarinana ity ka namelany hevitra mibahana ao an-tsainy hanampina ny maso. Ry mpiara-midinika amiko, mety indraindray mbola amin'ny toerana misy amin'ny Pilato, ny toerana misy antsika indraindray efa misy fahamarinana izay tokony ho raisinao kanefa dia hainao ny manampina ny masonao amin'ny hevitra izay mety mibahana miloha ao an-tsainao. Dia zao no nambaran'i Jesosy amin'ny 5:30. Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanomboko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho, nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Atsika eto fa nilaza Jesosy fa tsy avy eto amin'izao tontolo izao ny fanjakany, ary dia nanao tsaokevitra i Pilato fa tsy nilaza ny tena no mpanjaka Jesosy. Ino no taritariny Jesosy hanome ilay fanazavana manan-danja fa ny hanambarany marina no nahaterahana. Zay ny voalaza eo amin'ny andininy 7:30. Ary hoy Jesosy, 7:30, ary hoy Pilato taminy, mpanjaka ary va ianao? Jesosy namaly hoe
voalazanao fa mpanjaka eo amin'ny fotoana. Tsy maintsy nanambarany Jesosy ny marina. Voalazanao fa mpanjaka ao. Izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao dia ny anambarany marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feo. Taitra Pilato. Dia hoy Pilato nanontany indray hoe inona ary no marina? Eo ny andininy fahavalo amby telopolo. Inona ary no marina? Ry mpiara-mianatra namana isany, inona no marina izay tokony fantatrao androany? Inona no marina izay tokony fantatra izao tontolo izao mikasika ny famonjen'Andriamanitra? Inona no marina tokony fantatrao mikasika an'i Jesosy? Nametraka an'izany fanontaniana izany Pilato. Tokony mba niandry ny valiny izy. Fa vao voapetraka Pilato ny fanontaniana inona no marina, dia izao no voalaza eo amin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Ary rehefa nanontany an'izany izy Pilato, dia nivoaka ny akeo amin'ny jiosy indray ka nanao taminy hoe tsy hitako izay elony na dia kely akory azy. Ry namana mpiara-midinika namana, eto dia niala indray, tsy manaina nararoatra ilay fotoana izay tokony handrenesan'ny marina Pilato, fa niala izy. Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ao antsika. Ny tenin'Andriamanitra no fahamarinana araka ny voalazan'ny filazantsara Jaona 7:7. Fa saingy izao niala Pilato. Androany aza mandositra ny fahamarinana ianao. Jesosy ilay marina. Ka raha manontany Jesosy ianao inona no marina, raha tena vonona ianao handray ilay marina, omeny Jesosy ianao ny fahamarinana. Ry mpiara-mianatra namana isany, inona ary, inona amin'ny fomba fandraisana fanapa-kevitra izay afaka hanampy anao hatakatra ny marina no tokony mba ataonao koa ankehitriny? Inona ny fanapa-kevitra azonao raisina? Ahoana ny tokony ataonao fa mampitandrina anao aza manao tahaka an'izay nataon'ny Pilato? Hitady ny marina izy kanefa niala satria efa misy hevitra mibahana. Ny faniriko dia izao, ahita ny marina ny ianao, ary ny fiainanao andeha hizotra amin'izany fahamarinana izany amin'ity tontolo andro ity. Dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho anao mandritra izao tontolo izao andro izao, ka ahita ny marina ny ianao. Dia mirary soa amin'izay rehetra ataonao indray amin'ity tontolo andro ity. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitro, sotranao indray izay no ny tombontsoa nomenao anay nahafahanay nandinika izany loha-hevitra izany. Dinganao mankany amin'ny voninahitra, kanefa hitanay ihany koa ny dingany fialana ny fahamarinana izay nataon'ny Pilato. Fampio izahay mba hikatsaka ny marina ary ho tia ny fahamarinana ny teninao. Tapetraka ampilatananao ny tontolo andronay, mitaia izao mpiara-mianatra amiko ny teninao izao. Noho ny anarana Jesosy nangatana ny